Ny voka-pifidianana vonjomaika navoaka ny senita ny CES ny tena napaka farany no makasika izay voka-pifidianana izay atao anatin'ity fanadihadiana ity no hitondrana amintsika ny andraikitra izay sahan'ny CES ao anatin'ny famoahana izay voka-pifidianana ofisialy izay arahantsika ny fanadihadiana izay nangono ny lovaramana Jesosy Kristy Rakotozafy mitondra ny fanazavana kosa ny filohan'ny CES. Ohatran'ny fomba nataony tany amin'ny premier tour ihany ny fomba ifasany amin'ny deuxième tour. Zao ne raha misy olona manao fitarenana zany makasika bureau de vote ray dia manana PV manokana zany ny CES dia manana PV koa zany ny aty amin'ny senity miaraka amin'ny documents électoraux. Et les documents électoraux moa zany misy liste électorale émargée, misy feuille de dépouillement, misy bulletin dia ireny no afarana ihany dia marine ampitahina le PV voarainay zany. Araka ny fanazavana nomeny tao zany raha tsy manova ny safidim-bahoaka hoe changer le sens du vote dia tsy voatery zany hoe no averina manontolo zany izy. Zay le dikan'le fanazavana tao zany. Ka raha misy bureau de vote hoe dimanjato dia hoe rovy ny tsy tonga lafatra angamba tsy ho averina angamba ny fifidianana fa hoe foana fotsiny angamba le